Tamin'ity androany ity ihany koa no niroso tamin'ny fifamindram-pahefanana ny ministry ny mponina teo aloha Olga Ramarson sy ny ministra vaovao Eleonore Zoasy mitatitra izay Ravakarandriamanala sy Mamy Rasamuely. Sehatra telo no laharam-pameana vonjimaika ho an'ny ministra mponina sy ny fiainana sosialy vaovao Ramatoa Eleonore Zoasy izay nanambara fa ny tombotsoa ny vahoaka roa amby roapolo tapitrisa no lolohavina tapiny loha. Famena moa araka ny voalazako teo dia ny fijerevana ny vahoaka Betsoa na ny vevezinjoa maro izy ireny tao anatin'ny fotoana sarotra ny diavin'ny firenena ary tsy maintsy avenina izany toejavatra izany. Manaraka moa araka ny voalazako teo eo ihany koa ny fampivoarana ny vehivavy miara-mahitsy tsika fa mbola vitsy tsy araka ny tokony izy raha ny fiheverana azy vehivavy tokony andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana na dia tsy hijery fotsiny afa ny ampanatin'ny gouvernement atao fa fanombohana io fa ny asa ho tanterahana eto ny ampiova izay toejavatra izay. Ary manaraka angambany dia ny sehatra ny fijerevana ny vahoaka sahirana mosa population vulnérable moa fihetsintsika azy eo koa ireo minorité izay asiana ihany koa angambany fiatrehana manokana fahafahazareo miaina araka ny tokony izy ao anatin'ny zony tanteraka eto amin'ny volontary sy ny fanjakana. Androany no nandray ny toerany amin'ny maministra mponina sy ny fiainana sosialy azy Ramatoa Eleonore Zoasy. Ny aloha izany dia nisy ny lanona famindram-pahefanana teo aminy sy ny ministra teo aloha Ramatoa Olga Ramarson. Samy nanamafy moa ny roa tota teto amin'ny mazava-dehibe ny fisiany ministera mponina, ministera izay naverina ho mahaleo tena tamin'ny vanim-potoana ny tetezana hitaka tompoko vavonadiana Ramarson ny toetana azy tamin'izany fotoana izany.